ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Valmiraba tsika rehefa malalatra rety alarobia fa 4 ny volana martsa ity. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony hitoetra amintsika trany. Ny mofinaina voalahatra ao tsika rehefa koa dia ny bokin'ny Jeremia. Jeremia toko 20:1-10 ka hatramin'ny 10:7. Jeremia toko 20:1-10 ka hatramin'ny 10:7. Aminaran'i Jesosy. Kanefa Jehovah mombahy toy ny lehilahy mahery matahotra. Ary noho zany dia ho tafitohina ny mpanenjika ka tsy haharesy. Homenatra indrindra izy satria tsy endry. Fa amenahana mandrakizay tsy ho adinoina zany. Fa ianao Jehovah tompony maro izay mamantatra ny marina ka mizaha toetra ny vo sy ny fo, ho hitako ny famalina ho azy fa aminao ny fananakinako ny adiko. Miraha ho an'i Jehovah, miderahan'i Jehovah fa izy namonjy ny fanahy ny malahelo tamin'ny tanan'ny mpanao ratsy. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fa 12 ny tapany farany. Fa aminao no efa nanakinako ny adiko. Fa aminao no efa nanakinako ny adiko. Lasa nitrehitra rehefa koa malaza raha ohatra ka nijery concordance tamin'ny teny malagasy. Antsoina hoe concordance dia ilay boky izay misy moa zany maro nefa mahafantatra azy fa boky zany hoe misy ny teny tsirairay ao anatin'ny soratra masina dia izay tokotra amin'ny tenanao hoe Jesosy dia menao daholo ny andiny soratra masina rehetra misy zany teny hoe Jesosy zany. Dia rehefa nijery concordance rehefa koa malalaka tamin'ny teny malagasy misy concordance maro arakaraky ny Baiboly, misy concordance amin'ny teny frantsay, misy concordance amin'ny teny grika, misy amin'ny teny latina. Fa izay nijereko dia ny concordance amin'ny Baiboly malagasy. Nijery le teny ady nahoana moa impiry miverina misaotra masina ny teny ady. Na aditsika, na adinao, na adiko, na adinareo, na ady tsotra fotsiny. Fa rehefa nijeren'ilay atotanisa zany impiry miverina misaotra masina ny teny ady dia manodidina ny mihoatra ny telonjato. Mihoatra ny telonjato eo amin'ny 10 eo. Dia be dia be zany ry avaka, be dia be zany ilay teny hoe ady. Fa rehefa ilay teny ilay nadika ny teny malagasy hoe ady zany dia betsaka. Amin'ny teny malagasy natao hoe ady le izy fa ilay ataon'ny teny malagasy hoe ady io dia mety misy karazany maro amin'ny teny nanoratana amin'ny Baiboly. Fa tsy maninona fa andeha raisika amin'ilay teny ady amin'izay andikan'ny teny malagasy azy fotsiny. Dia rehefa nijereva koa ny hoe fiadanana dia vitsy atsasaky izay eo atsasany mahery kely. Zany hoe atsasaky ny teny hoe atsasaky eo amin'ny 200 latsaka eo 20 azy na 70 ny fiverenan'ny teny hoe fiadanana ao amin'ilay concordance amin'ny teny malagasy. Zany hoe betsaka lavitra zany raha Baiboly malagasy zany, betsaka lavitra ny fampiasana ny teny hoe ady noho ny teny hoe fiadanana. Fa izao kosa nefa raha mijery ny hoe afaka indray ianao, afaka dia betsaka noho ny teny hoe na mitovitovy amin'ny teny hoe ady izy. Baiboly malagasy resahantsika fa tsy ny Baiboly Hebreo akory na ny Baiboly Grika dia mety ho tsy tena mitombina ilay totanisa fa mamperitreritra ihany hoe ny valiny zany hoe inona ny dikan'izany. Ny ao ambadiky ny ady zany raha jerena totanisa dia ny ady dia ny ao ambadiky ny ady dia fahafahana. Tsy fiadanana akory. Zany hoe ny ataontsika hoe ny ao ambadiky raha ohatra zany ka misy hoe face spile ohatra reny volo reny dia ny ao ambadiky ny ady dia fahafahana. Fa tsy ny fiadanana akory.
tsy hoe rehefa miady ianao de mahazo fiadanana fa rehefa miady ianao ka mandresy de mahazo fahafahana. raha toa ka jerena am'izay alafiny atotanisa izay otsika manao hoe ny zava-dehibe azy zay mandrakariva am'izao ohatra masina ny ateraky ny ady a de tsy hoe fiadanana kosa fa ny ateraky ny ady raha mandresy amin'ny ady a de afaka amina zavatra mangeja, afaka amina zavatsarotra, afaka amina zavatra zay namatotra hatram'izay de ny eo ambadiky lay ady de mazava ho azy fahafahana. raha milafi ny totanisa ndresahako io mijery tsotra am'le totanisa amin'ny concordance io fa zao nefa revako malala eto am'ty andiny eto ampiratanatsika ty ry avako ny andiny fa roambiny folona aminao hoe fa aminao no efa nanakinako ny adiko lay hoe ady eto adiny zay seho any Jérémie riba mono lazany azy de mampiasa izy hoe riby zany adiko lay ady zay resahany Jérémie eto de tsy lay hoe ady ohatrany ady famononana ndaty fantatsahan-draty zay loatra ny teny hoe riba fa ohatrany hoe disadisa fanolanana fifandirana tao fifandirana ataon'olondroa na ifandrinan'olondroa na olona anankiray amina vondron'olona vitsivitsy tsy tena lay ady fifamononana fifantatsahan-dra iny eo atao hoe ady any iny fa lay teny eto de ohatrany hoe olanolana madinidinika fifandirana madinidinika de izay le tenen'ny Jérémie eto manao hoe fa efa napetraka taminao nge zany olako zany zavatra zany adina zany disadisa amiko sy amy manodidina zany fa inona le disadisa zay ambarany Jérémie eo na izany izy revako malala de disadisa mety misy mandrakariva tsisy olona anjely zany ka hoe tsisy okianina mihitsy amy manodidina azy tsy ny hoe tsara tsy hoe satria tsara fitondratena ny olona na masina ny olona dia tsy manana disadisa manodidina azy izy tsy zay mihitsy fa Jérémie de masina mpanompon'Andriamanitra fa nanana disadisa ta manodidina azy izy fisin'ny disadisa na ny ady zay mety ho lalova amin'ny mpanompon'Andriamanitra de tsy voatery ho avy aminy akory tsy voatery hoe avy amin'ny toetrany na avy amin'ny fahotany tsy voatery zany ny Jérémie zany eo fa tena avy amin'ny fitsangan-javatra mitranga fotsiny hoe rehefa olombelona samy olombelona miara-monina de mety mitranga zay mety mitranga zany raha toa ka ao anatiny ataontsika hoe fiarahamonina de ny fisindreny disadisy reny indray dia mariky ny fitombona mariky tsy voatery hoe famantarana zavatra ratsy izy fa mety ho mariky ny fitombona mariky ny fivoarana mariky ny etaeta te hivoatra be deaibe ny mety ho mahatonga zany anatin'ny fiarahamonina tsy voatery akory hoe mihiba mandrakariva na negativa ny ijerena azy fa ny ijerena n'ireny fisina disa na ao anatin'ny fiainam-pianakaviana azy eo anatin'ny ray aman-dreny sy zanaka na ao anatin'ny fiainan'ny mpivady ndraindray mety misy riba na disadisa tahak'izay desandry Jérémie eto na olanolana tsy de le olana mampiteraka fahafatesana loatra fa orana azo vanany desandry Jérémie eto hoe adiko riba dia mety mitranga zany ao misehatra maro samihafa fa ny zava-dehibe de ny masolomaso ijerena azy de ny hoe tsy de tena voatery hoe mihiba lay izy fa hotsika hoe mety ho ateraky ny mety ho marika fitombona aza mety ho marika mety ho miabo aza ry izy rehefa tena jerena satria manamarika fivoarana manamarika zavatra vaovao manamarika fiovana ireny zavatra ireny fa anjarany tsirairay fotsiny no mitantana izany mba tonga lay zavatra ho amdeharaka ny tokony ho izy fa ny Jérémie de nanana vahaolana manokana izy nanana vahaolana manokana izy raha ohatra mantsika misy disadisa izay mety ateraky ny fitondratena zay zavatra hafa fa misy disadisa tena ateraky ny fahasamihafan'ny fanomezam-pahasoavana
fahasamihafan'ny fomba fijery ka mety mahatonga zava-baovao le izy, mety mahatonga finiavana le izy, mety anjarany tsiraray no hotsika no mandamina an'izany ary fantatry ny ataontsika hoe fantatry ny tsirairay zany rehetra tokantrano ohatra fa hoe mety ohatra misy ankizy manao ataontsika hoe crise ny adolescente, crise d'adolescence, dia mariky ny fitombony zany, dia manomboka mametra-panontaniana izy na ny ankizy ohatra natovy hoe mametra-panontaniana izy fa tsy voatery tsony ho terenao hoe tsy maintsy ity ny atao, ity ny programa, fa rehefa mitombo ny taonany de mitranga zay crise zay, atovy hoe crise fa mety tsy crise le izy fa maninona moa no tsy maintsy zay teneninao hoe mety any mety tokantrano ohatra. Aloha mba hanana programako, aloha mba hanana ny everiko hoe mety, aloha mba hanana isafidiny sakafo tiako, aloha isafidiny akanjo zay mety amiko, aleoa de misy mety mampisy disadisy fianam-pianakaviany na raha ohatra ka somary ataontsika hoe hafa ny fijerindray aman-dreny fa zatra manao ohatran'ireny hoe ino ty azy manakombona be na zatra lay mikobona be de manjary materaka ho azy lay fifandonana na tsy fifandonana fa lay disadisa ary mety misy teny maharary azy mivoaka elanelaneny fa ny tsirairay ny tokony mahafantatra hoe zany ange tsy crise fa crise ateraky ny lalàny fiainana fotsiny zao. Dia zay le hoe zay le ribeto lay teneniny Jérémie eto hoe ianao nefa ranakenako ny atiko dia crise zay tsy avy amin'ny Jérémie mihitsy fa nitranga no ny fitrangan-javatra maro samihafa no toe-javatra atao amin'ny fiarahamonina. Fa nahoana nefa de anjarany tsirairay ny miatrika izany, tsy io zany tsy misy hoe olanorana tahaka izany na crise tahaka izany ka antsirana, fa anjarany tsirairay ny miatrika izany ary mitantana izany mba ho amin'ny fitombona. De Jérémie nanana vahaolana anankiroa izy raha niatrika izany olanolana rehetra zany. De ny voalohany dia no alalininy tsara ary fatany tsara ny fototra lay crise. Zao mantsy Jérémie zany de voalohany tanora izy no nofidina ho mpaminany, nofidina Andriamanitra ho mpaminany. Tsy de mora loatra izay hoe mpaminany tanora zay fa Andriamanitra moa nofidy. Dia teo amin'ny tontolon'ny jiosy de ny mpaminany matetika olon-dehibe raha ny taona amin'ny ankapobeny ny olona toteny teo amin'ny jiosy de manomboka eo amin'ny 30 taona. Raha olona 9 taona, 20 taona, 13 taona tsy misy miainy tamin'ny jiosy, movatsy ny taky ny kolotsaina malagasy ihany mazava be io. Amin'ny malagasy de zay mihitsy tsy ny taona tena midika zavatra be dehibe, tsy ny hoe tsy ny faripaizana iny eo fa ny taona tena midika zava-dehibe mihitsy amin'ny malagasy no tsy azo edikevitra fa zay zany tsika. Ary ohatrizay koa tamin'ny andron'ny Jérémie 30 taona de zay vao manomboka mipetraka toerany antsoina hoe olon-dehibe azo hoe nohona araka zany io moa civilisation. Dia Jérémie zany mbola tanora de efa ndrahana ho mpaminany, de mazava ho azy fa manana eta mavesatra izy, fatany hoe mavesatra lay fanompona, tsy hoe satria tanora tsy mazaka an'le izy fa tena tanora ka tsy hoe eken'ny olona teny mihitsy, ho lavin'ny olona zay zavatra teneny tahaka ny teny malagasy hoe mety hoe mianan-kendry, tanora mianan-kendry na tahaka izany mety hoe eritreretan'ny malagasy azy. Taloha moa zany natao amin'ny taona malagasy de fiangonana teo aloha dia ndray aman-dreny ihany manam-pitenenana, zay tamin'ny taona maromariky tiany io de mbola zay ihany ny fitenenana de an'ndray aman-dreny ary zay tokoa ny tokony ho izy. Ndray aman-dreny ihany mampieritreritra reny le hoe marina fampianarana amin'ny kabary ny ankizy, marina fampianarana amin'ny teny ankizy kely, raha ampianarina izy fa tsy fanajana olona raha hoe ankizy kely na mahay mikabary raha no ataonao misolo tena ny lehibe, tsy fanao zany amin'ny taona malagasy, amintsika malagasy mihitsy tsy fanao zany. Mety mahay mikabary le ankizy 10 taona, 12 taona, 9 taona, mety ampianarina amin'ny kabary izy, tena ilainy zany.
satria malagasy izy fa tsy azo atao misolo tena hoe andeha angatabady ka de ankizy 9 taona na ankizy 9 taona no entinao hisolo tena ny dadabe na hisolo tena ny ray aman-dreny andeha angatabady tsy fanao mihitsy zany tsy ny fahaiza miteny tsinona ny zava-dehibe iny eo fa lay taona mihitsy zay midika hoe fa amatorana mitola mety diso fijery ny malagasy zay tsy any ny olantsika fa hoe inona lay mahizy azy atsika dia zay ny olany Jeremia ny malagasy moa de mpitandrina malagasy tany aloha kristiana endry be zay natonga azy ny teny hoe satria nisy mpitandrina ndray 5 taona 3 taona de efa mpitandrina ndray 3 taona de efa mpitandrina de inona no nataon'ny tolo ray aman-drentsika tany aloha nataony hoe ray aman-dreny mpitandrina satria raha atao hoe mpitandrina fotsiny izy de tsy ampy ahatonga azy ho toteny zay fa nasiany hoe ray aman-dreny mpitandrina mba hahatonga n'lay fitenena n'lay mpitandrina mahatonga azy hoe afaka enona izy rehefa mananatra ekeny izy rehefa mibedy raisina rehefa manolo-kevitra dia napetraka izay hoe tsy lay mahampitandrina azy ihany iny zany iny eo tsy azo idikevitra fa le hoe ray aman-dreny mampitombona ilay fitenenana zay mahatonga ilay teny ray aman-dreny mpitandrina ka na de tanora azy izy 5 taona izy 3 taona izy de natao hoe ray aman-dreny mpitandrina satria ny ray aman-dreny ny tompony teny de manjary tompony teny iny zany na de tanora azy mahatonga azy ho tompony teny tsy lay mahampitandrina azy fa le maharay aman-dreny azy zay le hoe ray aman-dreny mpitandrina endry be ny ireo zoky ray aman-dreny tany aloha zany moa ndray tsy de tena tsarony ataontsika hoe fiarahamonina ankehitriny zay toerany ray aman-dreny zay de Jeremia zany eto tanora tsy sarotra taminy nitsofoka tao anatin'ilay fiarahamonina tanora izy de tsy neken'ny olona ny teny faharoa nampasarotra faharoa ny fitsofoan'ny Jeremia tao amin'ny fiarahamonina tamaha-olombelona zany dia ny faminaniana zay noetiny faminaniana entina de faminaniana zay manintso-tsindrona mampibebaka manitsy ny tsy mety tao amin'ny fiarahamonina ary ataontsika mihitsy hoe mitsikera arabaky teny mihitsy ny toetra ny mpanjaka ny mpitondra ny fiarahamonina ny mpitondra fivavahana izay samy tsy nanana ny Jeremia ataontsika hoe fandeferana mihitsy zany fa avy hatrany dia nitsy ny Jeremia am'izay maha izy azy zay vokatrany dia somary tsy zakan'ny olona zay mahita ny Jeremia tanora nefany tsy mitsitsy mihitsy fa ohatrany kanota ny fiteniny manoloana ny ireo rafitra na institution tao amin'ny fiarahamonina na ny fivavahana io na ny fanjakana sy ny fiarahamonina io dia niteraka disadisa zay le niteraka olanolana ary io le tenenin'ny Jeremia efa napetrako taminao angeny adiko hoe lay adin'ny Jeremia zany de tsy ady noho ny toetran'ny Jeremia tsy ady noho ny ataontsika hoe ny tsy nentina ataon'ny Jeremia fa disadisa ny tranga fotsiny noho ny andraikitra ny tazon'ny Jeremia noho ny maha mpaminany azy de hoy Jeremia manao hoe aminao Andriamanitra no nametrahako an'ireny de hoy tsika manao hoe inona nataon'ny Jeremia ny voalohany de zao fanontany tsara lay fototra lay volana hatrany am-bola izy de efa niteny manao hoe zange mbola tanora ange Andriamanitra nefa nakinanao an'ity fantatra Jeremia tsara lay disadisa faharoa dia io ny teneniny io manao hoe andiny fahafito amin'ity tokatra beratanantsika ity ny hoe Jehovah ny tao aminao akavotaona nosamborinao akaresinao de tonga fimezana mandritry ny andro ange zahay io le disadisa io lay ady ary jereo tsara fa maneso daholo izy rehetra io lay adiny Jeremia io de miteny ndray izy manao hoe eny miantso aho hoe loza sy fandravana fa ny tenin'ny Jehovah de atao fanakorana sy fimezana ahy isan'andro dia Jeremia zany io lay tenentsika fatany tsara lay fototsy lay disadisa ho aminy tsika drandray rehefa manana olana mpiarabelona amitsika na manana olana de mety tsy avamintsika lay izy fa ndraindray tsy alalintsika tsara lay olana ndraindray tsy atrehintsika lay olana
ndraindray fa eto afako de zao Jeremia mampianatra atsika fa ataovy ao an-tsain'olo fa tsisy olombelona zany ka mety ka voatery hoe tsy maintsy milamina be foana izy amin'ny mety ho manodidina azy fa mety mitranga foana zany mety misy zany ary tsy voatery ho fahantsoanao tsy ny fametraha-panontaniana tsy hoe za ve ny diso sahitsy any fa mety mitranga mihitsy lay disadisa lay olana lay ady eto ho Jeremia de zao atrehana re izy inona ny fomba fiatrehana azy zay ny zava-dehibe tiany Jeremia tokony ho ananantsika eto de zao ny fomba fiatrehana azy dia ny fitaovana vatsiano voalohany dia ny fiankinana amin'Andriamanitra ny fantany tena ny famakafakana ny tena zany hoe raha ohatra ianao ka tojolana de any amin'ny tenanao ny voalohany masonao aloha hoe sao dia mba avy amiko alohan'ny zavatra rehetra sao de mba avy amiko ara ny matoga n'izao zavatra zao sao disadisao avy amiko ve sa avy amin'ny hafa ve sa avy amin'ilay andraikitra nitazoniko ve avy amiko tsy fahaizako mahafapony olona ve no ampiasana ao an-tokantrano amin'ny sehatra maro samihafa fa ny faharoa rehefa azonao zay famakafakana ny tenanao mitamilay ribana lay disadisa zay resahan'ny Jeremia eto de zao hoentinao amin'Andriamanitra hoentinao amin'Andriamanitra io lay tenenin'ny Jeremia hoe efa napetrako taminao le olana napetrako taminao le izy Andriamanitra satria misy zavatra zay tsy voavahako tsy miankina amiko lay za mpaminany za nantsonao dia lay zavatra napetraka teo amiko mihitsy lay zavatra lazaiko mihitsy nge no mahatonga n'lay disadisa ohatra de zao anjaranao zany Andriamanitra za efa nandiny tena namantatra ny tena ka fantatro tsara fa tsy avamiko le izy fa avy amin'ilay aso avy amin'ilay zavatra tsy maintsy ho niteneniko satria za tsy maintsy nitenena iny satria ianao nampiteny ahy de anjaranao zany Andriamanitra ny mamahany za mijoro tsy maintsy amin'ny fahamarinana de tsy maintsy mijoro amin'ny fahamarinana Andriamanitra satria ianao nampiteny any iny dia anjaranao ny mandamina azy zany hoe lay fiatrehina lay olana dia tsy hoe tsy fanaovan'ny Jeremia ninninona akory ny dikany hoe entiko ao aminao Andriamanitra lay olana de tsy midika manao hoe tsy manao ninninona fa namantatra tsara ny tenako namantatra tsara hoe aiza ho aiza le olana de aveo nentiko teo aminao Andriamanitra le izy no entiko teo aminao Andriamanitra le izy hovanao Andriamanitra satria misy zavatra zay tena afetra hoe tsy anjarako fa anjaranao mihitsy dia ao amin'ny bokin'ny Jeremia rehefa avy napetraka tamin'Andriamanitra le izy de fifaliana ny ao ambadika zany hoe tsy ao an-tsain'ny Jeremia mihitsy ny hoe niadoka Andriamanitra dia amaly ahy zany de hitabataba amin'ireo olo reo aho zany de satria le disadisa tsy avy amiko de hitabataba kikika eo aminy eo aho hoe hitanareo fa tsy zany diso fa nareo io zany tsy hoe ady zay famoahana fitsarana ka hoe zany hitanareo fa tsy diso fa nareo ny diso tsy zay mamaika ny Jeremia fa nametraka ny ady tamin'Andriamanitra de ampy ny Jeremia ary rehefa avy nametraka ny ady tamin'Andriamanitra izy dia ny faly zany hoe namaika ny Jeremia de zao zany fantany tsara hoe aiza ny fototrolana fa tsy avy amin'ny rehefa fantatrao zany fa tsy avy aminao ary na avy aminao aza de mibebaka ianao mety nisy tokoa toetra tsy nety nataonao ka natonga n'ilay disadisa zay mety pitranga ihany koa de hibebahanao zay dia hoentinao amin'Andriamanitra ary rehefa hoentinao amin'Andriamanitra le izy de mivokatrizay fifaliana fa matetika rehefa mitondra ny disadisa amin'ny orinasa tsikisika na mpiarabelona mitsikisika na aminjanatsika na manodidina de zao hoentintsika eo amin'ny azo fijalian'i Kristy le izy hoentintsika eo amin'Andriamanitra le saingy zao aveo raisitsika eo indray androany alina hoentintsika mibavaka ao apetraka tsika ao ataontsika Jesosy apetraka ay aminao ty ady ty olany ty fahasorenany ty olam-pifandraisany ty entina eo aminao fa fantatro fa ranona mahatonga an'io na ny asa nampanaovinao a mahatonga an'io na iza mihitsy mahatonga an'io tsy maninona Jesosy fa entiko eo aminao de entina eo le izy maray ny andro alainy eo amin'le azo fijaliany Jesosy indray le izy hoe to ty indray le izy Jesosy hoentiko fa vahako zany hoe rehefa nentina teo amin'ny Jesosy indray mandeha teo amin'ny azo fijalian'i Kristy de zao mifalia amin'izay avelao an'Andriamanitra amin'izay ny toyiny avelao azy de ahoana ny fomba fiatrehana azy de io tenenin'ny Jeremia io tena hoe mifaly mideran'i Jehova de eo ambanin'io manao hoe fa mamonjy izy zany hoe misy fotoana
fotoana izay tena tokony ahatserovantsika manao hoe itianay Andriamanitra rehefa napetrako taminao ndray mandeha de eritreretiko ohatrany tsisy tsony satria fa nivanao iny de olana manaraka indray na asa manaraka indray na zavatra manaraka indray no trehiko fefa netiko taminao mazava io efa napetrako taminao io de zay zany Andriamanitra efa nazavaiko nandiny tena nandinika ny zavatra rehetra levako malala nidikany hoe mametraka ny ady amin'Andriamanitra izany dia tsy midika hoe tsy fandraisana andraikitra tsy midika koa nefa ny hoe fandraisana andraikitra amin'ny fomba maha-olombelona fa nidikany hoe mametraka ny ady tamin'Andriamanitra de mamakafaka ny tenanao mamakafaka ny tenanao manoloana ny fanolora tenanao ny mahay anao manoloana le fitrangan'ny zavatra ianao ary de mitondro zany eo am-pelantanan'Andriamanitra de rehefa mitondro zany eo am-pelantanan'Andriamanitra ianao de fantatr' omen'Andriamanitra fahazavan-tsaina omen'Andriamanitra fitariany fa izao rehefa avy nametraka lay ady ianao de tokony ho faly ino ne faly de fa mino fa Andriamanitra zany no miatrika lay izy mamala izy ko malala ho takatrao ary fa Jesosy Kristy tompo tena nanao zany nisy fotoana nampiasany Jeremia nampiasany Jesosy ny andinitsotra masiny Isaia mba amin'ny Jeremia alany foana asy ny sisa rehetra salama dia Jesosy de tsy na dia tsy hoe Jesosy zanak'Andriamanitra de tiany olona foana izy nisy disadisa be deaibe teo amin'ny Jesosy nisy riba zay na azo ilazana azy nisy disadisa olana tamin'ny Jesosy sy ny vaso tamin'ny Jesosy sy ny fiarahamonina nisy azy tamin'ny fotoanandro fa inona ny fomba netrehan'i Jesosy azy de io nytenen'ny Jeremia no entiny tamin'Andriamanitra impiry moa Jesosy sy nitokana ny vavaka hitantsika amin'ny Jaona toko fahenina fotsiny ohatra niteren'ny olona Jesosy atao mpanjaka nalaina tao ankery fa hoy Jaona manao hoe de nandositra Jesosy nakany atendrombohitra mihery Jesosy any atendrombohitra fatatsika fa raha nakany atendrombohitra Jesosy tsy hoe andeha hitsangatsangana fa mivavaka ny fanaon'i Jesosy zany hoe rehefa tody zavatsara tahaka zany Jesosy de fantany tsara ny aolana de raha sizy mitondro zany amin'Andriamanitra ary rehefa miverina vany izy rehefa avy mametraka zany izy amin'Andriamanitra avy mivavaka de olona ilain'ny fiarahamonina bama olona faly ary dia izay tokony ho toetrantsika le afako raha vesarintsika mandrakaniva ataontsika eritreretintsika foana reny olana reny isan'andro dia lasa tsy manam-piadana antsika zay mahatonga lay atotaniso amin'ny concordance ny hoe ny valin'ny ady ny ao ambady ny ateraky ny ady ny famaly amin'ny ady de fahafahana betsaka zany iny ady rehefa mandresy amin'ny ady ianao avy nametraka lay ady anao tamin'Andriamanitra afaka lay hita mavesatra afaka lay hita mavesatra ary ao ambadika lay fahafahana ny fiadanana zany hoe rehefa ohatra ka misy lay ady etrehana lay olana trehana metoraka amin'Andriamanitra de soron'Andriamanitra lay hita mavesatra zay lay afaka no entiny eo amin'ny Kristy lay hita mavesatra zay no mahatonga hoe mifandanja ny isan'ny ady sy ny isan'ny afaka raha amin'ny baiboly malagasy tsotra fotsiny zany eo tsotra no nandravaako azy ny dikany ary dia rehefa avy eo ny aterak'izay de fiadanana ny ao ambadiky ny fahafahana dia fiadanana zay te hiadana zany re avako malala ao amin'ny tompo de tsy maintsy ho efa nitondra ny adiny teo amin'ny Jesosy nitondra ny adiny teo amin'Andriamanitra nitondra ny olany teo amin'Andriamanitra ary io ny tenenan'i Jesosy Matteo 20:10 no hoe ho anareo zay mavesatra etana ao anatin'io lay riba lay ady tenenin'ny Jeremia eto lay korodana lay fifandraisana lay disadisa amin'ny mpiarabelona dia hoe teo amin'i Jesosy zany fa izy no manome fitsaharana rehefa avy eo ivavaka sika Jesosy misaotra anao zay fa takatray amin'ny alan'izao soatra masina ny vakina izao fa ny ady ndraindray mitranga ny olana ny disadisa mpianakaviana ny disadisa mpiaramiasa ny disadisa mpiarabelona ny disadisa ny piraitan'ny razana dia mety mpitranga amin'ny maha olombelona fa matoa mitranga izy ireny araka ny teninao de ho fitezana ho fizantoetra misaotra tompo fa mahatakatra izahay
fa izay mpino de mandiny tena manoloana an'izany. Ary raha toa ka misy avy aminay zany de mifona tompo, raha toa ka misy fitavosavozana avy aminay de mifona zay tompo, ary mitondra zany eo ampelantananao mba hitondra fiadanana, mba ho tonga fiadanana zany disadisa zany, satria sitranonao, satria Andriamanitra manasitrana an'izany ianao ao anatin'ny tokantrano anivon'ny fiarahamonina. Ianao efa nitondra zany teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ny sainay na ny fahaizanay na ny faharanita-tsainanay no ahafahanay mamaha zany, fa ny hazo fijaliana ao Jesosy Kristy tompo. Ary efa nitondra zany ianao de indreto zay tompo eo mivavaka am'izay rehetra mety olanolana madinika lalovanay amin'ny sehatra misy anay tsirairay avy, na avy aminay zany na avy amin'ny asa na avy amin'ny andraikitra hijoronay, dia amindreo fo zay tompo mba ilamina soma tsara raha petraka aminao reny, mba tsy hanimba ny toe-pahasalamanay, tsy hanimba ny fifandraisanay, tsy hanimba ny fonay sy ny fahasalamanay, tsy hanimba ny fifandraisan'ny fianakavianay, fa ampianaro zay anana fifaliana sy fiadanana amin'ny fiainana isan'andro. De mitoera aminay Jesosy ianao ilay fiadanana. Amen.